tonga eo amin'ny fotoana indray tsika izay fotoana iarahantsika amin'ny fiarahana ny taona izay moa no tena izy ny taonanareo miandroko raha teo zoma hariva kapitso sabotsy fivoriana alahady fivoriana raha eo amin'ny isan'andro herinandro moa izany ilay sanina dia roa herinandro sisa dia tsy afaka misoratra anarana amin'ny batisa intsony ianao rehefa lasa ny katomasa ary raha nisan'ny sabotsy lady dia tia ny sabotsy lady firy moa izany telo sisa izany sabotsy lady ahafahana miaraka ahafahana miantso anao raha ny mahazatra anareo amin'ny fotoana toan'izao dia ny evanjelista foana ny miditra ny tsetra sy ny mpiandraikitra ho amin'ny fitaomana ny olona fa amin'izao tsy zareo intsony satria efa ely amin'izay ny manao ny asa mamita ny asa miantso anareo faraparany midiry mba tsy hanenina ianareo ka ndahotsika aza miroso amin'izay irana amin'izay teny izay matetetika moa tsy efa miditra amin'izay za zao satria efa araka ny teneko anareo hoe manao an'izay azo atao farany mihitsy mikoka n'izay azo kofina mihitsy hoe iza ilay fanahy mbola maniry no any amin'ny lanitra ny lanitra ilay fanahy tsy te hanota intsony satria efa misy izany ary izay ny asanay ity asan'ny Eliamy moa izany sy ny fanahy masina izay efa nirahany eo soa dia miditra tsehatra mihitsy ny ely azo amin'ny petsoana fandresena lahatra anareo mariky ny fitiavana anareo dia ilay fanahy teo vonjenina izany izay izany ilay izy izay ho anareo izay maniry ny teo vonjena ary maniry anisany atao hoe ho lasa tsy mpanota intsony ny zava-misy ma tsy dia tena le lasa tsy manota mihitsy ilay tena atahorany olona gaga be za hoe le lasa tsy manota intsony ny tena problème izany hoe nareo izany tena te hanota ny tena marina dia mety aminareo fivavahana le manao hoe manotà dia mibebaka dia manotà dia mibebaka sahatika ianareo kay te hanota ny tena izy te hanao ratsy te hijangajanga te hangalatra te hiteny ratsy ny vavanareo te hisoloky olona te hanao ny adalàna sy ny faratsiana rehetra dia ve izay izany tsy tiavinareo le hoe afaka amin'ny fahotana lasa tsy manao teny intsony satria nareo mihitsy tsy tean'le izy tena foto-pisaina avy any amin'ny devoly izany le olona tena miteny mahitsy be foto-pisainana avy any amin'ny devoly izany fisainana sy fihevitra avy any amin'ny devoly izany tena ilao ary izay eto izany dia efa miantso rehetrarehetra izay resy lahatra tongava mivavaka manomboka tamin'iza lehibe tsy hotraiky ny oviana azy reny tamin'ny sabotsy mihitsy azy ity zao tonga daholo izay fanahy teo any amin'ny lanitra teo vonjena ilay ho atao batisa amin'ny katomasa tonga daholo satria izany fetiny eo so manomboka amin'ny katomasa izany dia tsy alefa direkta intsony mandra vatapitra izao tontolo izao tsisy intsony izany direkta izany ny fanjakana eo soa dia tsy mandefa direkta intsony fa foana amin'ny alady misy lady zao raha dia lady faharoa dia lady fahatelo dia mifoana eo foana amin'ny lady fahatelo aorinany amin'ny ravakapitso io zany ny direkta dia tsy ahita direkta intsony ianao dia mifaly amin'izay ilay hoe izay tsy te henanareo tsy te hijery anareo tena mifaly le izy ara-moary eny mbola tipeto raha tena ezana tsy ho heninareo mihitsy
teny zaiko zay le nirina rehetrarehetra hoe tsy ilaina io sady tsy milan'io zahay de tena atao mitonga amin'ny teninareo mihitsy fahatsiarovy ny teniko fa nareo ny hitady an'io didio zay teniko zay ifankahita tsika ianao mahazo maivava zay tsy miditra amin'izany intsony satria tsy antsony le problema ataovy ny vavanao raha zay ny tiana sy mahafinaritra anao tao fa tsy problema anay intsony zany sary zany ny problema ny Elias io dia mbola miketriketrika hoe aiza le fanaly tokony hoentina ho any amin'ireo fa aiza zareo mbola tsy maheno ve zany zao ny ketriketrehan'ny lohako io hoe mba ninisan'zareo ny teniko zany io zany miditra foana amin'izay io miantsoantso anareo rehetrarehetra mamaly ny fanontanianareo hoe aiza le problème inona le olana tsy hidiranareo fanaratsiana ve de nareo ve mba mandinika nareo nge mahafantatra tsara ny soratra masina raha misy manaratsy any Elias zany de zatra divoly nge zany satria ianao manaratsy any Elia nefa ny Elias zay miaraka aminy lasa tsisy mahay manota intsony de nareo mahay tsara ao anatin'ny bokinareo amin'ny baibolinareo nge miteny hoe ny azo tsara de tsy mety mamoaka voaratsy ary ny azo ratsy de tsy mety mamoaka voatsara ao anaty bokinareo nge zany ka raha Elias zany manao ratsy de tsy mahay mamoaka voatsara izy nefa ny jerenareo ny voany tsara be nge le voany zao afaka amin'ny fahotanana io lasa tsy mahay manota intsony ka etetinareo amin'izany ka zay le sanantsika rehetrarehetra zay mba samy ho tonga saina daholo na rehetrarehetra hoe tena tsara ne zany hoe afaka amin'ny fahotana zany zay zany fa de efa afaka miditra avy hatrany indray ny mesazy zany mamaly ny mesazy ny rehetrarehetra sy miresaka aminareo satria efa nalefako ny fampianarana hoe ery daholo nareo le nampianarana zany hoe manota de mibebaka de manota de mibebaka de efa lazaiko fa very any amin'ny herinareo satria tena atezerany dada Iavaly Andriamanitra Abrahama mihitsy ara ny hamelanareo de ny atezeran'ilay Ahosoalay naverany meno faty eo amin'ny azy fijaliana mba ho avitra ho an'ny olona zay teo vonjena noho ny amfangatahany io zanaky ny avo indrindra iny ka raha ianao tsy teo vonjena de fa problema anao manokana iny fa afa miteny fa azo vonjena daholo ny rehetrarehetra rehefa maniry ny teo vonjena rehefa misy ny fanontaniana fanontaniana voalohany salamy de mihena kisoa ve de ao amin'ny Ahosoa sa ve efa nidiovina avokoa ny zavatra rehetra ho anareo mpitandrina sabata sy mpifady kisoa de zao ny teniko anareo lalàna amin'ny Mose reny ka hojerevantsika lalàna amin'ny Mose na Mose sozy ny protestanta Moïse ny katolika romana ny voalaza ny lalàna anankitelo ny soratanareo ary teny hitodika amin'ny sabatista rehetra ary antsona daholo nareo mpitondra fivavahana sabatista hiditra eo por fa hoe mamarina anareo de tsy midika indray zay fa tsy hiditra indray ny hafa dira daholo fa ny mpivavaka rehetrarehetra ao amin'reto sabatista rehetra mihitsy ny zao avokako tao zao hoe mivoatao fa nampianaran'ireo zavatra diso angenare sady zareo koa tsy mahafantatra ninina raha teo ka ny mpanota ho tsy mahafantatra ninininy zany rena moa zato vo ampahafantarina anareo ko izy ary moa mpanota ny mpanota sady tsy nahitan'io Andriamanitra Abrahama io no tsy mahalala anazy ka ina moa zato fantatry reto fotoana fivavahana sabatista reny sa misy fantany ane no ge vaketsy aloha zay taonina voalohany kanefa nazaveko taloha reny betra foana toko sy andiny ndraky izy taonina voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina taonina voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina zany de mba apetraka kely koa le toko sy andiny hoitan'ny olona ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny olona
apetrako kely le toko sendiny dia be apetraka mihitsy n'le soratra. Ary fantatrareo fa izona seho anaisitra ny ota ary tsy misy ota mihitsy ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Izay rehetra manota dia tsy nahita anazy no tsy mahalala anazy. Ka ny mpanota zany mahita an'io Andriamanitra io sady tsy mahalala anazy. Zaho zany fa diso tanteraka izy dikan'izay. Inona ary ny voalaza n'ilay Andriamanitra Abrahama mikasika an'io didy folo sy lalàna Mose io, satria ao anatin'izany ny fifadiana kisoa, ao anatin'izany ny fitandremana ny sabata, ao anatin'izany ny ampafolo-karena. Ndao jerevantsika le izy. Inona ary ilay voalaza ao? Dia izao ny voalaza ao amin'ny Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany. Dia miara-mamaky daholo tsika rehetrarehetra ao an-tokantrano. Ho inona marina ny zavatra voasoratra ao anatin'io bokinareo io, izay afen'ireo mpitondra fivavahana ireo. Satria ny fahafantaranareo an'ireo dia hiala tao nareo ary andeha anatona anahy, dia izay io sakanan'io hoe aza menan'io rangahy io nareo. Dia alefa daholo ny fanaratsiana rehetrarehetra, satria tsy afaka miala amin'ny fahotana zareo. Rehetra dia efa mampanota an'izareo tony teny tony. Deutéronomia toko fahenina andininy voalohany. Efa nakosa ny toko sendiny efa tokony soratanareo rakizy. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasainy avahan'Andriamanitra reo ampianarina anareo mba arahanareo any amin'ny tany izay alenareo holovana. Ny didy sy lalàna Mose io zany izay nasainy ampianarina anareo, ny didy folo sy lalàna Mose rehetra moa zany, dia harahanareo any amin'ny tany izay alehanareo holovanareo. Zany hoe tsy azo tandremanao akoatra ny ao Israel izy io. Ka raha ianao malagasy zany mitandrina an'io dia efa nandika an'io teny io ianao. Ary ilazana mpitondra fivavahana sabatista rehetrarehetra, dia kosa tsy ny aladista mitandrina didy folo sy lalàna Mose. Fa raha vao mitandrina ny didy folo sy lalàna Mose ianareo, efa miatra anareo ny fandikan-dalàna, satria ny lalàna dia napetraka mihitsy ny hoe harahana any amin'ny tany izay alehanareo holovanareo zany. Ka ny tany holovana izay hitandremana ny didy folo zany sy lalàna Mose dia any Israel, satria ny tany Israel amin'izao ny teny izao, io anolovan'ny zanak'Israely io. Ka io lovan'io dia Israel amin'izao miteny izao, ao ihany hoy ny lalàna no azo arahina, azo tandremana, ary azo tandremana sy hoarahana zany. Arahana any amin'ny tany izay alehanareo holovanareo. Ray zay. Hita tamin'ny faharoa indray tsika. Deutéronomia toko roa ambin'ny folo andininy voalohany. Izao no didy sy fitsipika izay ho tandremanareo ary ho arahanareo any amin'ny tany izay omeny avahan'Andriamanitra ny razonareo anao holovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambonin'ny tany. Harahana any amin'ny tany ilay didy sy fitsipika izay nomeny dada Iava any zareo tamin'ny lalàna Mose, dia ny didy folo sy lalàna Mose rehetrarehetra misy eninjato isa.
eninjato mahery zany. Arahana any amin'ny tany zay omeny hiava-Andriamanitra ny razanao anao olovana. Ary izy io amin'ny andro rehetra ihany anareo eto ambonin'ny tany. Izany hoe tsy azonareo entina any amin'ny toeran-kafa mihitsy io fahalalana zany. Ka na iza mitondra ny tany amin'ny toeran-kafa dia efa mpandika lalàna. Fa rehefa lalàna dia lalàna. Tsy misy arrangement mihitsy io na ny kenarana. Satria reo teny reo dia misy teny hoe aza nampiana dia aza ny Esoa. Mariaka fa fampianarana hafa indray ty raintsika ty fampianarana larana faharoa amby roapolo indray ty numéro 22 zany ty ataontsika androany ty. Dia mihaino daholo afaka mametraka fanontaniana. Fanontaniana saty moa efa ty mandeha ty evaliko. Voalaza ao amin'ny Deutéronome toko 4:1 sy ny 2 fa tsy azo anampina izy io ary tsy azo nesoana. Zay teny rehetra ny vakiko teto zany sy zay mbola ho vakiko. Zay mbola ho vakiko dia tsy azo anampina ary tsy azo anasorana. Deutéronome 4:2. Aza pianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza ny esoanareo fa tandremo ny didiny avandriamanitrareo zay andidiko anareo. Mazava zany fa tsy azo anampina ilay teny teo fa tsy maintsy any Israely irery ihany no azo tandremana ny didy 10 sy ny lalàn'ny Mose. Any Israely tsy azo anampina, tsy azo nesoana. Io hitantsika vandravandra io miara-mijery daholo tsika rehetrarehetra. Io izy io. Ahoana? Apetraka aminareo mpitandrina didy 10 rehetrarehetra sabatista sy ny aradista amin'ny tandrina didy 10 io mba mpandoa-pafolokaina sy ny maro samihafa tandrina ny sabata amin'ny fahadikosoa. Ahoana io? Satria aza piana ny teny, aza ny esorana ny teny zay andidiko anareo fa didiny avà zany. Ina ilay tsy azo anampina? Ao Israely rery io ny azo tandremana. Zay ilay tsy azo anampina ao zay. Tsy misy arrangement mihitsy io teny io na itenenao hoe ka ihany nanao an'izao. Ay rehefa mpandika lalàna zany marahanao. Zany na olombelona mpandika lalàna anareo. Tsy miteny menanao ny tandremanao fa ny olona manao tsy mety ihany no arahanao. Raha tena mitady an'izany Andriamanitra Abrahama zany ianao dia miteny ny arao rehefa te hiaraka aminy ianao. Zany angeny tsy Andriamanitra Abrahama io arahanareo io io Jesosy, Jesoa, Jehovah sy aby io. Raha tena Andriamanitra Abrahama io mahay an'itony teny tony nareo. Fa itony teny tony ilay tsy tian'ireo mpitondra fivavahana enona, ho enonareo mpivavaka, dia zareo miteny hoe aza miaino an'izany ambasador ny Esoa zany. Aza miaino an'izany Elia zany. Aza enondro zany fa zato olona ohatr'izao io dia mandeha amin'izay ilay fanaratsiana tsisy pirofo. Fanaratsiana tsisy pirofo, tsisy mitombona, tsy misy, tsy existe akory. Zany ny entiny hanaratsiana nyzao atsara nameko anareo dia hanaratsiana amin'izay dia tsy safiditra aty amin'ny lantilanty ianao. Planana devona inge zany e. Samy mieritreritra. Ndao ary. Zay zao voalohany zay. Danger faharoa. Fa zay ilay danger voalohany dikainareo. Hoe mba mio anankely aho ny fahafahanao mitandrina an'izany sabata zany sy mifady an'io kisoa io. Faharoa. Raha ho anao malagasy zany na frantsy na anglisy efa tsy mety mitandrina anazy satria io didiko. Aza pino io teny io dia aza nesoana. Ka tsy ry pasitera sy mopera koa na hoe ry zareo riananana riny dia amorona zany fa zay nanovana io dia fampiara-miasa amin'ny divoly. Ary divoly sy dikan'izany dia mbola misisika eo koa. Raha mbola hisisika amin'izany adalana zany izy dia efa nakapilasina divoly. Adalana zay. Ndao ary. Fanazavana faharoa indray ty. Vena dia efa miraikitra eo nareo.
voalaza ny teny ihany koa fa natokana ho any zanak'Israely irery ihany io. Tsy azo idiran'ny hafa firenena zany mihitsy ny eo na ny teny ara. Dao raha vaketsika indray a. Exodosy 6:20. Misy gripagripa kely aty de zay ngatsitsany a. Fa tsy maninona fa toizana foana. Exodosy 6:20 dia manompo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Exodosy 19:3 ka hatramin'ny 5. Ary Mosè niakatra ao amin'Andriamanitra dia niantso azy avata ao an-tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Ny omena ty teny ty zany a dia ny taranak'i Jakoba sy amin'ny zanak'Israely. Zany hoe rehefa tsy taranak'i Jakoba ianao zany dia miala tao, ary rehefa tsy taranak'Israely zany ianao dia miala tao. Ary teo no navoan'ilay jiosy gasy satria hitan'ny zareo io teny io dia lazain'ny fizineo ny jiosy mba ahafahany mitandrina an'ilay didy folo. Kanefa izy aty Madagasikara dia tsy mety ilay izy. Rehefa tena te-tandrina liana reo dia andala zany mankany Israely fa fadikan-dalàna aloha. Fa nefa dia izao a, natokana ho an'ny zanak'Israely irery ihany ty. Andao afaka itsika. Ianareo efa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny latriany voromahery ary ny nampakanesako anareo aty amiko. Hitanareo tsara izy no navoaka an'ireny fahavalonareo iny. Ko ankehitriny aza-pidinina kosiny. Ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra so ho avy ohatry ny firena rehetra ianareo fa anontany rehetra. Raha iain'ny feoko nareo ry Israelianina ka hitandrina ny fanekeko, ilay nasiana mitandrina an'ilay fanekena zany dia ny didy folo sy lalàna Mosè, satria nivoaka ny didy folo sy lalàna Mosè taorianareo. Zay ilay fanekena dia ho rakotra so anareo. Ka andao jerevantsika hoe atokana ho iza tokoa io fanekena io satria taorian'io dia nivoaka ny didy folo sy lalàna Mosè. Ndao azy. Exodosy 2:20 vetrany vakitsika azy. Satria nitoy ilay teny. Dia izao teny rehetra izao afatsy. Exodosy 2:20 hatramin'ny andininy ombanimbany eo. Fa dimy angambana fahina dia vampy. Dia nilaza izao teny rehetra izao ary Andriamanitra ka nanao hoe izao ny avahan'Andriamanitra eo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Eo ary ilay fanontaniana. Iza aminareo zany ilay nivoaka avy tany Egypta tany amin'ny trano nandevozana ka manana trano izay nampandevo anao tao Egypta dia ianareo mpitandrina didy folo rehetra mba meo anakely ny lohan'ny tranonareo tany Egypta. Fa reto zanak'Israely izay nitandrina an'ity didy folo ty dia manana lohatrano izy tany Egypta. Fa ianareo kosa mba aizana ianareo dia ho anasiny taranany mantsy io resaka io. Fa ianao nga taranake Israelianina nefa dia anaranao dia anarana gasy be tena raha tena ny adenanao dia gasy dia tena gasy mihitsy ianao. Nefa nety dia niteny mihitsy ny soatra masiny hoe izao ny Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany Egypta
dia tsy azo andaingana io Andriamanitra io fa didy folo io ny didy folo mihitsy dia efa miteny avy hatrany vao manomboka miteny izy hoe zany hoe avy Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tao amin'ny tranon'andevozana ka tsisy laika amin'ny Andriamanitra Abrahama io fa ianao ny mpandainga anao izay mpitandrina didy folo rehetrarehetra io eo anara hoe taiza ianao no mipetraka fa raha zany dia efa tsy mety io teny io aminao tsy mety aminao io teny io ary tsy azonao idirana io fa miady amin'io Andriamanitra ny Abrahama io ianao dia avanao anara satria izay olona hitandrina ny didy folo dia nahazo an'ity teny ty hoe izao no hiavandriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranon'andevozana izay hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ka ny zanak'Israely no mandray an'ity teny ity sy ny taranak'i Jakoba mandray an'ity teny ity ianao raha sady tsy Israelianina tsy taranak'i Jakoba ianao mampimebe nefa ianao dia mitandrina ny didy folo aiza zao ny fahefanao hitandrina io didy folo sy lana Mose io vao manomboka angery didy folo sy lana Mose dia efa lainga ny afafinao dia ianao raha dia efa mahafantatra hoe mpandainga ny tenanao satria tsy misy eo aminao zany fa dia terena fotsiny hoe tsy maintsy atao fotsiny zao adalàna ny ianao adalàna teny mazava be mihitsy hoe zany avy Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany Egipta avy tany amin'ny tany Egipta ianao raha tsy tany Egipta akoriny tao amin'ny tranon'andevozana ianao raha tsy andevy tany akoriny sa andevy tany ianao izay mandre anahy io ry hafa firenena ankoatra ny Israely ihany mioana kely ny fotoana nampandevo anao tany ianaranao nefa dia gasy be na Amerikanina be na Frantsay be nefa milaza anao hoe izay toko mitandrina didy folo eo ianao dia efa tsy afaka fa ianareo moa fa zatra mampandainga ny Andriamanitra marina izay tsy izy moa le anareo any mampandainga ny Andriamanitra marina io tomponareo io le tomponareo any ianareo le misisika tsy maintsy mitandrina didy folo io mampandainga ny Andriamanitra Abrahama io nareo izay natako hoe normala zao famelezana anareo zao normala ny fehiviany loza satria be loatra ny nataonareo be loatra le fanambaniana satria tsy mba niteny mihitsy ny Andriamanitra Abrahama io dia narotonareo mihitsy ary nataonareo mihitsy izay natezitra azy faratampony dia tonga eo tsika zao dia aza misy menimenina amin'izay izy tranga sy izy eo izay fotsiny le resaka zany mahatonga namanavitra faramparany azy azo avotana aloha ary manome saina izay tokony mbola omena saina hoe mba mety rety mba vodio le fanahy olombelona mety maty ve ny arahanareo sy ataonareo fa nareo hoe mba misainy maninona raha vonjena ny fanahy fitiavana anie zany ataoko anareo zany fitiavana ny tiamonjy anao reo tenin'Andriamanitra milazana zany tsy eo raha tsy fitiavana meko anao mampiseho anao ny marina hoe tinge ny marina ny hoe ndao atoitsatsika indray ny teny no amafisiny io teny io ka tena natokona ho azy zanak'Israely marina tokoa le izy araka ny boky eo amin'ny Salamo na Semoto izy ny teny Jiosy Salamo 147 19 sy ny 20 Salamo 147 19 sy 19 dia 20 milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mba fantatry ireny halleluja tena mbadiny io nge re olona zao zavatra zao milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israel tsy nandeha tany aminao malagasy mihitsy ny teny io zany tsy nandeha tamin'ny malagasy eto Antananarivo malagasy any Toliara malagasy any Tamatave malagasy Fianaratsoa malagasy any Dego malagasy any Majunga na rehefa Madagasikara zany dia nanipita-dranomasina
Sina rehefa taminao iteny io. Tsy manana anjara tamin'izany mihitsy ianao. Tsy nanao an'izany tamin'izay firenena hafa izy. Tsy nanome ny didy folo tany amin'ny anglisy izy, tany amin'ny frantsay, tany amin'ny sinoa, tamin'ny amerikanina, tany amin'ny afrikanina. Tsy nanome an'izany izy. Ary tena namafisiny hoe ary ny fitsipiny tsy fantatry reny. Gaga nefa ny hafa ianao nahafantatra. Zay nge mahatonga hoe tena nisy namisavy ianao toa nahafantatra any. Mpamosavy ireo mpitondra fivavahana mpianatra anao an'ireo. Ka nasiany tandremanao io zavatra io. Zavatra tena fandikan-dalàna mahatsiravina an'ilay Andriamanitra Abrahama mihitsy sady. Ho mpavararaka makany amin'ny mihitsy ny eo ataonareo olombelona io. Hoe zay ndray dia tia lalanao fa alainay ny bokinao fa hitsakitsana izay soratanao satria izay manana ozy nareo manana ny Jesosy Jehovah nareo dia hiavesy Jesoa ka dia hitsakitsanareo ilay izy. Hitanareo an'izany fa mpanohitra ny dada Iavà sy Eosoa zany Jehovah sy Yahvé zany dia Jesoa sy Jesoa, Jesosy Jesoa mpanohitra satria nampianarinareo hitandrina izany didy folo izany. Nefa nareo tsy Israelianina. Fa ny Israelianina raha ty tenenina ty tsy mety anio ataonareo io. Raha mitandrina anio nareo nefa ny tsy Israelianina io tenenina io. Raha ohatra ka non Israël zany ianao, teny frantsay malaky be. Tu n'es pas un Israélien. Rehefa tsy Israelianina ianao dia tsy mahazo mitandrina anio. Tena Israelianina rery mitandrina anio ary milevina ny Israël. Manana anarana Israelianina fa tsy gasy petakorona io na frantsay petakorona na tsy haiko izay filazana azy. Ohatra fotsiny moa zany. Frantsay koa dia petakorona fa exemple zany ireo olona. Fa ny tiako ampitaina aminareo dia jereo mie zao fandikan-dalàna ataonareo zao. Fandikan-dalàna ataonareo. Dia atao hoe dia rehefa tsy hoe mbola boky manaraka fa rehefa nivakiana tokoa ny didy folo sy lanona Mose dia ny roan'ny Israelianina ny hafa firenena. Zatra mandroaka anao nge io e. Matoa zany anao tsy voaroaka any amin'tsisy ianao mandeha tsisy miraharaha. Fa raha tena Israelianina mihitsy ny miaraka anao fa roan'ireo ianao. Aiza moa misy an'iny teny iny e. Nehemia toko fahatelo ambin'ny folo angambany izy iny. Andiny fahatelo. Nehemia 13:3. Ary rehefa reny olona ny lalàna dia navany hiala tamin'ny Israel ny olona hafa firenena rehetra. Hitanareo? Ny tena mpitandrina didy folo sy lalàna Mose dia ny Israelianina. Mafantatra mihitsy fa natokana ho an'ny zareo rery io didy folo sy lalàna Mose io. Ka roany raha vao misy hafa firenena manakaiky anazy ka mitady hitandrina an'io. Tady hitandrina an'io didy folo io tandeha roandry zareo. Ianareo nefa ty namporisena mpitondra fivavahana hitandrina an'io. Iza reo mpitondra fivavahana reo? Fanontaniana apetraka eo amin'ny faratoka andreo mpitondra fivavahana mampitandrina didy folo reo mihitsy io. Ino ty ataonareo ty? Fa ny tena Israelianina dia mandroaka ny hafa firenena raha vao misy resaka didy folo sy lalàna Mose resahana. Tandeha roandry zareo nefa firenena. Fa ianao ty ahoana? Ianao indray mampitandrina ny didy folo sy lalàna Mose ny hafa firenena. Izy ianao valiny olona irahany devoly ianao mitaka olona nimpiazany amin'ny elo satria nataonao lasa mpandika lalàna ny olona. Zany no mahatonga an'ireo olona reo mpitondra fivavahana reo manakana anareo tsy haino satria fantatra an'izao fahamarinana zao nareo dia hivoaka tao hiala tao. Dia zavatra tsy mety amin'izareo zay hono e. Ary rehefa miara-mikondò izy hitanao tsy alaika an'izany hoe hiala tao izany ianao.
indrindra hoe ke nahainao an'ity fampianarana an'leko anao ty lazain'zareo fa miverin-dalana andray ony ianao satria nahaina zao marina zao de verin-dalana andray ony lasa nivadika sekta ony na le dika le sekta raha tsy hain'zareo koa fa de tenitenenina fahatany koa fizany sekta voalohany indrindra teto ambony tany raha tsy zany atao hoe Yahosoa zany le zanaky ny avonidra le zanaky le Andriamanitra Abrahama hoe Yahava fa noho ny tsy fahalalana le teny de tenitenena fahatany hoe sekte oy e ny tsy sekta mantsy raha kizy de reto jiosy reto le atao hoe judaisme reo judaisme reo tena tsy sekta fa reo no original reo resaka fivavahana tamin'ny Andriamanitra Abrahama io reo ny voalohany fa rehefa tonga Yahosoa de tena sekta mihitsy ny Yahosoa amin'zareo satria nanana fotom-pampianarana hafa araka nanirahany dada Iavana azy moa dada malalanay Yahava fa parentèse kely mbabeko anareo zany fa aza mety akaratsiny olona amin'izany hoe sekta hoia hoe ny marina tazomina fa tsisy hidirana sekta zany resaky zany andray hita zany tsy fety hoe tsy mety zany sary zany roa zany zay ny fandikan-dalàna nataonareo nareo tsy israeliana nefa mitandrina didifolo vonareo zany anankiray efa lasa mpanohitra le Andriamanitra Abrahama ka ny mpanohitra ny Andriamanitra Abrahama egala manoratena ho devoly efa nandray ny toerana devoly ianao zany rehefa tsy tianao zany no lasa devoly miala tao aingana de manatona ny Elia raha de voany Ambodrapetro rapitso mamonjy ny fivoriam-ba afaka ianao mandositra aingana to maty ianao de any amin'ny elo any amin'ny toerana ivavahanao mamitaka fotsiny io zay ianao tsy israeliana nefa nitandrina didifolo fa tsy sotr-hevitra voalohany mpandika lalàna ianao makany amin'ny elo ny dikan'izay faharoa any Israel irery any no azo tandremanao manina nefa ianao nampitandremany olona an'izany nefa ianao aty Madagasikara aty France aty Chine aty Amerika aty Afrika aty Japon aty amin'ny faritry ny Arabo ianao zany tsy israelianina ny dikan'izay nefa ianao mitandrina an'io mbola nandika lalàna koa zany ianao dikan'izay ka rehefa nandika lalàna ianao de ny devoly ny mpandika lalàna de ho atsipy any amin'ny elo rehefa devoly rehefa tsy de ho atsipy any amin'ny elo manaraha ny Elia vaketsika ilay hoe de Yahosoa tena mpandika lalàna zay ho levon'ny Yahosoa tompo amin'ny fofona ny vavany Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahavalo sy ny fahasivy Tesalonianina faharoa toko faharoa andininy fahavalo sy ny fahasivy ary dia asio le tena mpandika lalàna izay ho levon'ny Yahosoa tompo amin'ny fofona ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany andininy fahafolo koa ny fiavin'ilay iny de araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana sy fagagana mandainga rehetra efa ampy hoe azaky tena fa efa ampy io da ary le fasa sokafy areo de andininy fahafolo toy izantsika ny farany teo ary ny fahamitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay hovery ilay hovery rehetra zany de fitahan'ireo mpitondra fivavahan'ireo amin'ny zavatra tsy marina amin'ny tsy fahamarinana de jereo tokoa reny lasa nitandrina didifolo nefany tena zany na tena miditra ao anaty pataloha teny mbola misy liranina fa tena any amin'ny zavatra tsy azo idirana ina tena tena miditra amin'ny zavatra tsy azo idirana mihitsy tsy haiko tsony ilazana an'izany fa tena zafadoza amina tambo fady loza mihitsy rehefa tsy te taloza re olona de miala tao amin'io fiangonanao io za tena miteny miala tao aza miarina mivavaka amin'ireo mpitondra fivavahandreo tsony fa mpanimpy anareo any amin'ny andreo mody manampitamby anareo fotsiny io
fa tsipitsipon'ireo ny amin'ny elona reo ny tena marina. Tsy misy mitady ny hevitra ny amonjinanareo zany reo fa alefa ny makany amin'ny fandikan-dalàna daholo ianareo rehetrarehetra satria mitetika adiny zareo nge le apafolo kareny satria ao anatin'ity rafitra didifolo ty mantsy ny apafolo kareny sy ny fanomezam-bola maro samihafa. Da io ndray de tsy ialany misy hatramin'ny farany kapoaka ngeneny zareo io ka samy mieritreritra ray olona. Aleo tena mitehana ray fitsiny hoe tena lasa mpamitaka mpandaingany mpandika lalàna ho levony eo soatompo amin'ny fofona ny vavany nareo mitandrina didifolo io satria nareo mpandika lalàna. Ndao faketsika ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko 3 andin'ny 9. Jaona voalohany toko 3 andin'ny 9. Zay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Zay rehetra mpanota zany ka ny atao hoe mpanota dia mandika lalàna. De efa nomeko teo zao ny lalàna zay nodikahanao. De mpanota zany ianao de avy any amin'ny devoly zany ianao. De rehefa zavatra avy any amin'ny devoly de devoly takanazy ka rehefa devoly takanazy ianao zany satria mpandika lalàna satria ota ny fandikana ny lalàna. Ao amin'ny 9 indray misy an'izay teny zay. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna. Ka rehefa mandika lalàna ianao zany de mpanota. Ary rehefa mpanota ianao zany de mpandika lalàna. Ary zay mpanota ozy ny soratra masina avy any amin'ny devoly. Zany hoe averintsika zany izy. Rehefa tsy Israely ihany ianao zany ka voalohany tandrina didifolo de mpanota ianao satria mandika lalàna. Ary rehefa mpanota sady mpandika lalàna de ho levony eo soatompo amin'ny fofona ny vavany ary ny mpanota de lasa devoly. Satria zay manota de avy any amin'ny devoly. Devoly ianao zany dikany zany. Rehefa tsy tianao no tratran'izay manaraha ny Elia. Efa tonga Elia hanavitra anao. Mpanota ianao satria hafa firenena tsy Israelianina nefa mitandrina an'io. Didifolo sy làna Mose zany. Lalàna nefa miteny hoe ny lalàna de miteny hoe natokana ho an'ny zanak'Israela irery ihany. Ianao nefa tsy Israelianina mitandrina an'izany nandika lalàna ianao. De mitsipy makany amin'ny elo. Mitsipy makany amin'ny elo ianao. Satria mpanota mpandika lalàna hatrany de ho levony eo soatompo amin'ny fofona ny vavany makany amin'ny elo direct ny dikan'izany. Rehefa tsy te ho any ianao zany, tsy te ho any amin'ny elo, manaraha ny Elia aza miaraka amin'ireo mpitondra fivavahana reo tsony, fa manaraha ny Elia amin'izay. Any Ambodrapeto ny rendez-vous. Na ny fiangonana misy an'i Yehosoa zay misy an'i Elia. Zay tadiavinareo zay. Ziadia Elia. Zay. Faro. Ianao mitandrina an'ilay didifolo nefa eto Madagasikara, eto France, eto Angleterre, eto Chine, eto Amerika, eto Egypta sy maro samihafa any Afrika any. Nefa ny lalàna milaza mahitsy be mihitsy hoe ao Israela rery ihany iny azo tandremana. Matoa zany ianao nitandrina ny taty amin'ny firenena akoatran'ny Israela. De efa lasa nandika lalàna, de lasa mpanota, de ho levony eo soatompo amin'ny fofona ny vavany, dikan'izany mitsipy makany amin'ny elo. De ianao nge zany tsy afabela ntsony. Ataonao ahoana zany manavitra ny lalakalenao am'izao nao maino anazy zao. Ataonao ahoana am'izay no manavitra ny lalakalenao. Satria rehefa jereva ianao de tena miraikitra mihitsy am'izao teny zao. De efa mpanota efa sady vita batisa tamin'io rafitra io ianao. Io mitandrina didifolo iny anaovana batisa anao, de ataonao ahoana no manavitra ny tenanao amin'io.
satria condamné à mort ange ianao e. Satria raha vao natao batera tamin'ny système didifolo ianao, satria io nampianarina anao sy nitandremanao de tafianao anatin'ny fitafianao tamin'ny batisanao a. Io didifolo io miraikitra amin'ny tenanao io. Galatiana 3:27. Galatiana 3:27. Na iza no natao batisa tao amin'ny Jesosy, izay mitandrana didifolo rehetrarehetra, de mitafy Jesosy didifolo. Mitafy Jesosy sy ny lalànan'i Mosè. Io izy io Galatiana 3:27. Na iza nareo natao batisa tao amin'ny Jesosy, de mitafy an'i Jesosy. Ka Jesosy nampitandrina didifolo a, de mitafy didifolo. Izay nampanaoviny ihany ny ataonareo. Petaka eo amin'ny teninareo zany io didifolo io. De io no proof fa nandika lalàna nareo ary tsy afaka aminareo mihitsy ny fitafiana io. Zay no tonga nanteny taminareo hoe ho anareo izay resy lahatra, ataonareo no manala ny fitafiana io. Fefa napetaka Jesosy eo aminareo ary izy koa raha mipetaka ao amin'ny vatana anareo. Noho izany raha vao maty nareo dia tsy io ny tany Yehosoa sy ny mpitsara. Mpitsara moa no mitsara nareo voaloha dia zay vao Yehosoa no mamoaka ny didy farany hoe alefaso any amin'ny elo. Zava-doza. Zay no mahatonga ny hoe tsy maintsy manala an'ilay fitafianao ianao. Koseho io batisa nataonao tao amin'ny Jesosy nampitandrina didifolo anao io a, de manatona ny Elia. Batisa faranao a Madagasikara 8 mars. Tsy misy araha azo mantsony azonao atao. Farana amin'io. Zany no mahatonga namikokoka ny taipira koa sy ny fitenenareo amin'ny sakafo reny. Aiza mbola misy kokakoka ny azo asorona aingana aloha ny amin'ny olona any. Avotana aingana izy anatona ny Yehosoa. Jereo nge izany fitiavako anareo e. Tady hevitra mihitsy ny hamonjena anareo. Mamoaka ny teny marina rehetrarehetra mba navotako anareo. Mba olona tonga saina. Zao ny tena famonjena azo ameko anareo zao. Ary manapa-hevitra izay mandray ahy. Fa ireto ilay tsy tiandreo mpitondra fivavahana reo henonareo mihitsy ny mahatonga azy reo manakanakana anareo satria tsy tiany hoeninareo reo teny meko anareo reo. Satria raha vao maheno an'io reo dia lasa reo miporisaka manatona anaty daholiko. Tsy teo faty. Tsy teo any amin'ny aina. Fa ho an'izay teo any amin'ny aina aloha izy ho any izahay fa nanavitra. Handatsanareo amin'izay aho orinan'ity zavatra miseho ity. Handatsanareo za. Aoriana ny zavatra miseho. Inona ilay zavatra miseho? Izay iseho rehetrarehetra re. Dahoarany. Inona indray ny danger manarakaraka an'ity zavatra ity raha mbola tazominareo? Ho an'izay mitandrina ny didifolo rehetrarehetra. Hitanareo tena tsy miteny ange ilay hoe naninona ny tsy tandreminareo ny sabaty. Maninona nareo ny mbola mihinana kisoa sy ny karazana. Hoe mihinana kisoa sy ny karazana hono nareo zany. Zay aloha tsy terena hihinana zany mihitsy ny fa zay koa rehefa tenana mihinana izay azo hoanina. Rehefa amidy eny an-tsena dia hoaninay. Satria ny sasany tenareo zany hoe hihinana lalitra. Taiza koa misy lalitra amidy eny an-tsena. Misy ny varotra lalitra nga aminareo. Gaga be za. Ka ino moa zany resaka mandeha amin'ny tsisitsisina arabe fa tsy ihany ny important fa ny tena lalàna ny jerevana. Ka raha ianao zao lalàna zao nareo zao anankiroa zao dia efa tsisy tokony hitandremanareo an'ilay didifolo tsiny ange. Tsy misy tokony hitandremanareo an'ilay sabata sy ny fifadiana kisoa satria ho very izay mihinana izay mitandrina an'izany no ho very. Tandrina sabata ianao dia ianao no very. Tsy mihinana kisoa ianao dia ianao no very. Dia andana mihinana amin'izay izay mandray ahy manomboka androany. Rapito zao sabotsy ny andro andana mihinana kisoa. Santarao ny finanana kisoa ny sabata rapito fa mety be io. Ary zara tena miteninao mihitsy fa tena fifalianao ny Andriamanitra Abrahama zany satria izay no nandefasany zanany iny hanavitra ny olona. Izany hoe hanavitra ahoana e? Dahoary. Io didifolo sy lalàna Mosè io ka efa nisakana ny dada Iava io e. Tia ny fanotelony. Fanaporofona fanotelony iray. Efa tsy mety amin'ny tsony io.
efa nyravany io satria ny teny izy hoe raha mbola manao aninareo a tena alako nareo. Inona moa zany tsy navela natao zany? Azavaiko tsara. Ny olona zany an'io didy folo sy lalàna mosy eo dia tsy maintsy hanota moko zareo anatin'io. De efa nisy laminasa napetraky dada Iava ho amin'ny fanafahana ny fahotandry zareo izay mitandrina an'io, dia zareo Israelianina zany. Ka ny laminasa ny dada Iava ho amin'ny famafana ny fahotanany zareo, izay atao indray mandeha isan-taona, dia ny fisoronana. Lalàna ny fisoronana zany. Lalàna goavana be mihitsy ny eo amin'ny zanak'Israely izy io, ary endasan'ny zareo mihitsy ny isan-taona. Endasan'ny tsara io isan-taona ho famafana ny fahotany zareo, ary lasa naharikoriko an dada Iava amin'izay le satria tena nataony zareo fanararotana mihitsy le manao adalàna, dia rehefa tonga amin'izay ny andro ny famafana ny fahotana lehibe mandeha isan-taona, dia mitondra ny farany izay matavy zareo mena ny dada Iava. Ka dia tapenana amin'iny zany ny mason'ny dada Iava e. Tena raha misy zany lehibe ny mpanampy maso voalohany dia reto jiosy reto. Ary ny tena nitapenana maso voalohany dia dada Iava mihitsy no nitapenana maso voalohany. Tsy ravina mihitsy ny lesahany. Reo zany ny mpanao sirisorisy voalohany indrindra reo. Andonge ho jerevantsika aloha izay teny izay. Somary jerikeo tsika. Hoe nofohanany dada Iava ny fisoronana, izay zany le ho jerevantsika izay. Hoe tena tezitra tamin'ny mihitsy izy noho ny amin'ny reto sary nandeha rehetrarehetra reto zany. Natezitra anazy nataony zanak'Israely. Ka dia izy mihitsy nanafoana ny fisoronana io. Nefa n'ilay fisoronana no fanafahana ny fahotana. Mazava ho azy zany fa rehefa foana ty fisoronana ity, izay dada Iava mahalalana mihitsy nanafoana anazy, dia mpanota daholo izay mitandrina didy folo ny dikan'izany. Automatika mpanota. Dia io ianareo mpitandrina didy folo miteny fa tsy maintsy mpanota io e, lôzika be ary tena marina mihitsy. Satria izay mihitsy ilay rafitra efa mipetraka. Dia ny mpanota efa andeha direkta tsy makany amin'ny ela. Satria ilay rafitra manala ny fahotana atao anatin'ny didy folo io mihitsy no nisakanany dada Iava tsy atao tsony. Ka rehefa tsisy tsony zany ilay fanaovana fisoronana izay fanafahana ny fahotana indray mandeha isan-taona, dia mpanota mandrakizay ianao. Dia inona tsony moa zany ny espoiranareo mpitandrina didy folo io? Mba mihoana kely, inona ny espoiranareo? Ianao mpitandrina ny sabata sy mifadoka io, inona zany ny solution fanafahana ny fahotananao? Iantso an Jesosy ve? Zany ny marain-daniny mpampandefa olona an'iny eny amin'ny ela. Satria voame zava-doza fa tsy azo soloina niza izany fisoronana zany. Izay vao nivakitsiky hoe aza-pina ny teny dia aza niesorana ny teny. Ka ny lalàna ny famafana ny fahotana dia tsy azony Jesosy hidirana mihitsy, fa nefa izy niditra tao. Ary nareo fivavahana maneran-tany dia nanao an'izany fahavetavetana izany mahatsiravina, fa vitanareo mihitsy napiditra ny Jesosy tao anatin'ny resaka fisoronana ao anatin'ny didy folo io. Tena sain-demony izany zavatra izany. Avy any amin'ny devoly ange izany zavatra izany ndre olona. Daholo vakitsika lalàna. Ohatsika vovavy vakina le Deutéronomie 4:2 aza ampianareo ny teny izay andidiko anareo ary aza niesoanareo ny teny izay andidiko anareo fa didiny avandriamanitra reo zany. Deutéronomie 4:2. Ary apitsika ery amin'ny Deutéronomie 13:1. Ampiana kely an'izay izay teny izay. Deutéronomie 13:1. Ndao apitsika kely le izy. Deutéronomie 13:1. Izay rehetra andidiko anareo dia tandremo
maraina aza ampianao zany ary aza niesoranao zany. Izay rehetra andidiko anareo de tandremy daholo de arao aza ampiana de aza niesorana. Noho zany tsy azonao ampidirinao anatin'io didifolo io zany Jesosy zany na izany Jesosy zany nefa ny akory atao na ampidirinareo le sary ratsy na ampidirinareo na atsofoka nareo atao mihitsy zany Jesosy zany. La zao raha diso zany teniko zany. Nefa de zany io natonga nareo tena mpanota tsy mety afaka fahotana mandrakandroany io. Ary tsy ho afaka ho zany nareo satria nampianarin raha Jesosy zavatra tsy marina mihitsy nareo fa izy ngeny nampianariny hoe manota de bebaka de manota de bebaka satria efa izy mihitsy ny lasa fahotana atao anatin'io rafitra io. Jesosy fahotana le sary ange am'izao sary zao satria tena iny vatany Jesosy nareo mihitsy ny lasa nanao zavatra fandikan-dalàna be matsiravina mihitsy. Satria tsy azo anampiana ny tenin'ny dada Iava, tsy azo anesorana ka ina keny nampitolatolana an'iny Andriamanitra nareo niditra tao anatin'io didifolo io izy napiditra an'iny tao. Nefa de tena mazava be aza ampianareo de aza anesoranareo. Zany Jesosy nareo zany ange taty amin'ny l'an zéro vao n'existe fa ny didifolo sy lalàna Mose fa tany amin'ny taona -1500 zany nefa nisy zany. Ary lalàna ny fanalana fahotana tamin'izany de ny fitondrana ondry, osy ary omby. De ho jerevantsika zao. De mba omeo anakely ry Sabatista ny vahaolana anareo dana ny fampiantso daholo telefona am'izao riva zao fa resaketo tsika na mifiry. Fa rehefa tsy mety resana de mba menatra zasakahana tsony ny olona andeha anatona ny ely hafa ampy zay nataonareo zay. Ianareo koa raha mba manapa-hevitra manatona am'izay, ndao manatona an'am'izay ovonjely. Aza miadaladala manimba olona ho any amin'ny elo. Ny fananareo fa tsipinareo any amin'ny elo, ny olona koa mbola sakahanareo tsy ho any amin'ny lanitranitra. Aza manao an'izany fomba ratsy zany fa tsy mety kosa zany. Ary nareo olombelona aza mety tapatahorona zay fa reo ara itsipany amin'ireo rehefa tsy mety hanavitra ny fanany, aloha izy hoany rehefa tsy andeha. Rehefa tsy anatona ny ely izy aloha izy hoany. Fa ianareo rehetra andao daholo mandeha, zay mandre anahy, andao mandeha, de apitapitao amin'ny olona zao fampianarana zao. Ndao azy. Lalàna ny fisorohana ny zanak'Israely, zay fanalana ny fahotanany zareo. Inona izy io? Ao amin'ny Levitikosy toko 2:12. Ny amin'ny fanavotana zanak'Israely zany le resantsika eto zany. Levitikosy toko 2:12 manao komendin'ny 7. 16:3 zany. Eo tsika manomboka. Ary somary manaraka tsara mihitsy nareo eto. Ary izao no entin'ny Arona raha miditra ao amin'ny fitoerana masina izy Io zany le fanaovana an'ilay hoe fanafahana ny fahotana zany ty. Vato-trombola iray atao fanatitra noho ny ota sy osy lahy iray atao fanatitra dorana. Io zany tsy maintsy présent ao io zany. Osy de omby. Zay. Ondry lahy moa zafaty fa tsy osy e. Ondry, osy lahy. Omby lahy de ondry lahy. De mbola misy resaka osy lahy ndray rehefa avy eo ndray jerentsika ndray. Andiny fadimy eto. Ary ny fiangonan'ny zanak'Israely dia handraisan'ny osy lahy roa atao fanatitra ny ota sy ondry lahy iray atao fanatitra dorana. Hitanareo? Eto zany le fanaovana le fanasorana fahotana. Io izy io. Fanatitra noho ny ota, fanatitra dorana, fanafahotana zany resana zany. De lavabe moa iny
satria dia misy fanaovana pratika be dehibe, protocole be dehibe, fa andramo ao amin'ny andrininy 4 zao ia paketsiketo iny 4 dia anao fanavotana ho an'ny fitoerana masina izy no ny fahalotony zanak'Israely sy ny fahadisoany dia ny fahotany rehetra. Tanareo zany resaka fahotanan'ny Israela zany ty hanaovana ty protocole be ty. Resaka ondry osy zany no entina anaovana an'ilay fanafana fahotana. Fa tsy raha Jesosy akory na raha Jezo no entina makao. Fa misy fitsipika mipetraka tsara mihitsy no fanafana fahotana ho an'izay mitandrina didi folo. Fa jereo nefa ny tena nesoronareo zany resaka ondry sy osy zany ary omby dia nosoloanareo an'ny raha Jesosy sy raha Jesoa. Jereo nge lazao fa diso zany teniko zany fa zany nge nampianaranareo mandrakandroany ary manerana an'izao tontolo zao zany fampianaranareo zany. Ary inonareo marina zany zavatra zany. Ary rehefa tonga manazava dia pemponareo ny io le aza miaina zany fa io le laloto io zatra zao io mpanao ratsy io. Tsy misy fanaporofonina fa dia komsa fotsiny. Fa za rehefa resaka kosa miaraka amin'ny preuve mihitsy hoe miresaka aminareo hoe ity nge ny défaut-nareo, ity nge ny faute-nareo. Fa saingy aleonareo moa kapoaka toy izay famonjena. Satria indraindray lasa nivadika kapoaka amin'ny fivavahana fa tsy mba famonjena olona. Ny Elia kosa ny tena famonjena fanahy any amin'ny lanitra ny lanitra mba tsy ho lasany amin'ny elo, tsy mitovy mihitsy ny tsika. Ary tsy hitovy mandrakizay mihitsy sanatiny zany raha hitovy aminareo zany. Sanatiny zany. Nareo raha no entina hiala tao mba hialanareo amin'ity adalanareo ity. Ndao ary toetratsika ndray ny teny. Tandelia mindiny fahalavidavitra ry tsika. Ao mindiny 730. Tandelia amin'ny 34 zany. Lava be izy fa tandedikadiany koa. Tandele zatra important meko anareo amin'izay. Ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany. Hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely. Indray mandeha isa-taona hahafahany amin'ny fahotany rehetra. Dia nataony areo anarak'izay efa nandidian'ny avy any Mose zany. Hitanareo amin'izay le teny. Ny fanafahana amin'ny fahotana ny zanak'Israely an'izy ireo mitandrina didi folo io ka mety tsy mahavita mitandrina ny sabata ka mety ninena kisoa tady ataoko mety ohatran'izay izy dia na nanao adalana akoatran'izay tao anatin'io didy io eninjato mahery izy io 613 eo izy ny mpandinika dia izao ny voalaza ny fanafahana ny fahotany zareo dia io fanaovana n'io fisoronana io izay ataon'ny mpisorona ny zareo zany mpisorona ny Israely ihany amin'ny alalan'ny famonoana ondry osy ary fanafahana ny fahotany zareo indray mandeha isa-taona ary nataony lalakitakisoa zany sary zany ka izay le natezitra ny dada Iava satria manao tsy mety zareo dia aentiny amin'izay ny omby matavy sy ny ondry matavy sy ny osy matavy mba hanampenana ny mason'ny dada Iava manao ny ataony izy dia mitondra an'iny izy ka raha misy ny lehibe ny me manampy maso voalohany dia reto Israelianina reto ary ny tapena zareo maso tamin'izany dia ny mpisorona dia dada Iava moa mazava ho azy fa tena mikarama mihitsy reto mpisorona reto tamin'izany satria tambatambazany zareo vola be sy ny karazany dia tany dia tapina maso dia tany dia mamela heloka foana zava-doza zareo ny adalany toizany dia mitondra zavatra tsara fotsiny izy ho an'ny dada Iava ko raha tsy atao an'izany io Andriamanitra anay io nareo olombelona kely ve ny hanitra mitapitaka an'ilay avo indrindra na ny anahana azy hoe avo indrindra ilay tsy toa ho ataonareo an'izany mba mieritrerety ndao ary tetsy dada Iava ka ny amparan'izy moa zany dia ny foanany mihitsy io
Ary rehefa nifohanany dada Iava io a, zao miko daholo ny toko sy andiny milazany any fanafoanana an'io. De inona nataon'reto jiosy reto? Ny olombelona hafa firenena fa tsy jiosy. Soloany an' Jesosy. Soloany an' Jesosy. Lay omby sy ondry teo a, soloany an' Jesosy fotsiny zao. Hoe io ny fanafana fahotana anay zao. De zay le moa tonga zareo miteny hoe i Kristy maty ho anay, Jesosy maty ho anay, Jesosy maty ho anay. Io ny sary io. Natsofokonareo teo izy. Nefa ny sistema manala amin'ny fahotana raha vao tandrana didifolo ianao, de io niteneniko anao io rezy. C'est le seul et unique chemin pour l'enlèvement du péché. Pour être ôté du péché, on doit suivre ce seul chemin. Zany hoe sary tokana tsy maintsy arana rehefa teo vonjena. Zavatra nitranga nefany a, io rafitra io mihitsy no niravan'ny dada Iava. Nefa io ny fototsy ny lalàna satria io ny fanafana fahotana. Raha tsy misy zany io, inona ny fanafana fahotana io fa lalàna atandeho hampanota olona ny hafarana io satria tsy misy solution manala fahotana. Ka an'io lalàna eninjatony eo a, tena tsy maintsy ho voadika ny olombelona io satria tsy mety aminy. Ko aiza ve ko anisan'izany hoe raha ohatra n'izany ka misy kadradraka ny eo anatin'io armoiranao io, de tsy maintsy entin'ireo andrano tapahana. Nefa n'izany tsy nataonareo. Raha ohatra noho ny tele grand écran io misy faroratr'ala ao anatin'io na kadradraka tafiditra ao, de tsy maintsy alona eo andrano tapahana, manomboka maraina jusqu'à hariva de hariva voasorona tao. Na tomobile de tsy maintsy alona ao anaty rano, maraina ampidirina anaty rano, alevina anaty rano izy ray manontolo, alevina ao anaty rano izy manontolo, de sotominao amin'ny bulldozer rehefa amin'ny alina zany batena miakatra tao ny tomobile-nao. Satria de efa tsy ho vilatra moa koa. Iza nareo nanao an'izany? Zany ingeny lalàna, zany efa keo amin'ny boky nomery ihany. Numéro 11 angamba ny zay sy diso. Azo karoana raha karoana fa zany lalàna any zany. Hoe raha misy hipetrahan'ny fatina kadradraka na fatina biby maloto ao anatin'ny fitaovana, de tsy maintsy alefa anaty rano ka alona mandra parivan'ny andro manomboka maraina jusqu'à hariva. Iza taminareo nanao an'izany? Rehefa mba nitenina tamin'ny mpitondra fivavahana sy mpivavaka zany hoe nareo zany tena mitandrina tidididy hoe ie. Nataonareo zany ty fankatoavana ty teny ty. Tsy tahita izy menakavy miteny hoe ny Andriamanitra anay tsy mila vanina amin'izany. De efa nga tsy lalàna io aminareo. Fa raha de tsy mivaky loha zareo. Zany. Zany de manampy maso fotsiny an'Andriamanitra amin'ny teny ohatran'izany. Ko raha tsy ohatranareo zany Andriamanitra zany ka ataonareo kilalao ohatran'izany miaraka aminy. Inay ny Andriamanitra anay tena ajainay ary arahanay mihitsiny. Raha zany didifolo zany na voavonjy efa nanaraka an'izany zany Elia zany. Fa tsy any tsony le izy, tsy zany tsony ny lalana. Zany no tonga namanoro anareo hoe ny lalam-pamonjena ankehitriny Yahosoa. Ary manana ny lalànany manokana anazy zany Yahosoa zany, io ampianariko anareo. De izay manaraka an'izany ankehitriny de afaka amin'ny fahotana. Fa de tsy mahay manota intsony. Aza miteny anao hoe lava be koa le teninao fa zay efa mitady le toko sy andiny. Fa ianao ve sy te ho vonjena e? Fa na mihaino feoko fotsiny ke de efa mahavonjy anao. Mihaino feoko fotsiny anao de efa mahavonjy anao io feoko io. Mahavonjy anao ny feoko. Satria feon'ilay mpamorona ane zao entiko zao e. Na zay io teny io fa tsy anay. Dahoarany. Inona ary ny teny milaza fa tena foana io fisoloana io. Satria raha vao tsy hoe fisoloana io dia tsisy fahafana fahotana. Inona moa zany lavana ny tididity rehefa tsisy tokoa ny fanafana fahotana fa gedy mamorika ane zany io re zany raha misary anankiray a.
za tsy teny raha tsy nididiny dadana hoe farantsary io faranasiny an'io mihitsiny a fiarovana ny olona fa raha vao tsy nisy tsy fisoronana io za de condamné à mort daholo zay mitandrina an'io ka tsisy fanafana fahotanako noho izany ny tena importance ambony indrindra tamin'io didifolo sy lalàna mose io de ny fanalana ny fahotana fa mba misisy saina ianareo fa raha ianao rehefa iaraka amin'ny Andriamanitra io de le manala ny fahotana ny kehitreo aingana hoe aiza ny manala ny fahotana fa raha tsy zany tsy miaraka aminao Andriamanitra Abrahama io zay le dika le Isaia 59:1-2 Isaia 59:1-2 indro ny tanany avatsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy lali dalovana fa mary fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no manafina ny tavany aminareo ka de tsy mihaino izy io teny io zany de milaza mihitsy fa io Andriamanitra io tsy mety miaraka amin'ny mpanota zany na anao iny ianao nanao iny rehefa hiaraka aminy ianao zany a solution voalohany aiza le manala ny fahotana ka raha didifolo ny resanao ny sistema manala ny fahotanao de ny fisoloana noho izany miketriketrika any amin'ny fisoloana daholo ny saina fa raha vao tsisy io fisoloana io de efa rava ozy nareo ny tsena ohatran'le filazanareo olombelona hoe rava ny tsena tsisy nina azo atao ntsony ny dikan'izany ho anareo mpitandrina didifolo raha vao niala teo fisoloanan'io de tsisy famonjena ho anareo ntsony teny ianareo malagasy frantsay sy anglisy moa de vome zava-dozany ianareo nesoanareo le fisoloana efa fandikan-dalàna matsiraviny zany mbola ny solonareo any raha Jesosy ndray ny solon'ny raha Jesosy Andriamanitra tilozana ataonareo fa nareo ve tena mba nandinika fandikan-dalàna matsiravina tena tsy fanao mihitsy ndao aloha ndao mena aloha le toko sy andiny laza fa tena rava iny fisoloana iny nefa raha voarava ny fisoloana fa de efa tsisy nina azo atao ntsony anatin'io didifolo io fa de miala ny mety fa de hoe inona ny solution mafana ty fa tsy mety ntsony ty sary ty inona ny solution hanavotana atsika fa raha ho an'ny olona misaina ata de mafantatra izy hoe tsy solution ntsony tsika satria ny fanafana ny fahotana mihitsy ty tsy miexiste intsony de atao inona zany ty didifolo ty raha izany fa ny mpamosavy rehetra koa zany de zao no nataony na alain le didifolo de napetrany tao anatin'ny rafitra eo ihany io fa na tsy ny fanafana fahotana ny fomba hafa indray natsofony tao Jesosy natsofony tao Jesosy natsofony tao Jesosy Kristy tsy te alala zay hoe tena zava-doza ankehitriny nahoana tsy te alala zany sady tsy mba niasa saina tamin'izany fa hatrany de hoe atsy fo eo fotsiny zao io mba mitana ny olona nefa ny aiza ny ahafahanao mampiditra zavatra hafa ao satria ny didy efa nametrahana misy didy napetraka atao amin'io rafitra didifolo sy lalàna Mose io hoe aza pena aza ny esoana fa ny rafitra fanafahana ny fahotana amin'ity système ray didifolo ity sy ny lalàna Mose de ny lalàna ny fisoloana ka raha io lalàna ny fisoloana misy ny tsy miexiste intsony danger nge no mipetraka ao anatin'io e ary tsy asoloana nge fa vao hoe danger mbola ambony no ny danger indray hoe enao ny andeha apiditra système hafa ho fanafahana ny fahotana fa nataon'le mpitondra fivavahana zany satria izy tsy afaka ny fahotana tsisy ninona fantany de nataonareo zany ny antony tonga ely a mamerina anareo any amin'ny dada iava asakasaky nareo raha andenareo na tsifa fa meko anareo profo le mpitondra fivavahana zao nasiako mame profo hoe porofoy raha mahafaky olona ny fahotana nareo satria nareo mitandrina didifolo meo anahy profo fa efa tsisy solution tsy indreo didifolo hoe zany mahatonga name an'le olona mametraka afahantena hoe tsy tonga andrao anatanteraka tsisy fantatra anao kory le dikan'le teny fa
raha mahay an'itony histoara toy ianao dia tsy mety sam'izany didifolo zany loanao fa hainao hoe zavatra hafa zany resahana zany. Dahoary. Dia ara ny teny milaza fa tena nifoanana io fisorohana io. Ka raha vao foana io, nefa le didin'Andriamanitra miteny hoe aza-pianareo ny teny, dia aza inesoanareo ny teny. Ka rehefa nifoanana zany ny ray tamin'io, foana izy menakavy ny dikan'izany, satria tsy azo sarahana io zavatra io ko. Ka rehefa nifoanana le anankiray, nefa le nifoanana tena lay manalina ny fahotana mihitsy indray le nifoanana e. Ka raha nifoanana ilay goavana indrindra iny, atao inona tsony ny resaka kisoa sy ny sabata aminareo? Zay ngena tonga ny apôstôly Paoly ny teny e. Nareo vaketrikely tenin'ny apôstôly Paoly. Arika hatramin'ny Hébreux toko 7 andin'ny faraka 12. Hoe fa ny tamin'ny alalan'ny fisorohana no nahazahoan'ny olona ny lalàna io. Io zany ny fototra ny dikan'izay. Hébreux 7:11. Hébreux 7:11. Ko raha nisy fanatanterahana tamin'ny fisorohana ny Levi, fa tamin'izany no nahazahoan'ny olona ny lalàna. Izany hoe ity fisorohana ity zany no nahazahoana ny lalàna. Raha tsy teo zany io fisorohana io dia tsy nandeha io lalàna Mose io. Amin'ny teny frantsay moa dia hoe la prêtrise lévitique était à la base de la loi donnée au peuple d'Israël. Zany hoe ny fisorohana ny Levi no fototra nahazahoana ny lalàna. Ka raha miala zany ny fototra, afaka zany ny trano ny dikan'izany. Fa nenareo olombelona mampime fa nenareo rava ny tranareo fa ny varavarakely mbola miantona io ihany zany. Gaga tsika. Trano ina rehetra efa tsisy fototra fa misy varavarakely miantona. Zany io ataonareo io. Mampime be mihitsy nareo olombelona. Nareo nefa mihaino loza napetraka ireo mpitondra fivavahana reo, nareo nge midy kizo amin'ny ataonareo mihitsy e. Tena mampalahelo. Ka raha vao foana io fisorohana io miara-mianjera daholo ny didy rehetrarehetra. Satria io ny bazy io. Satria io ny fanalana ny fahotanareo io. Ka rehefa ny fanalana ny fahotana izay tsy azo soloina, tsindriko tsara izay teny izay hoe ny fanafahana fahotana dia ny fisorohana izay tsy azo soloina mihitsy no ny foanana io dada Iava io. Adalanao zany raha mbola te hipetraka ao ianao. Ny valina. Fa tokony mitady système ianao, inona le système vaovao men'Andriamanitra Abrahama ahafana miaraka aminy. Satria tsy mety tsony ty didy folo ty. Atrezy automatika ianao mahafantatra hoe tsy mety tsony io. Nefa ianao fa natao batisa tao anatin'io rafitra io. Efa niantso an' Jesosy tao anatin'io sy Jesosy tao anatin'io. Izy nampianatra anao an'izany. Tany amin'ny katesisy kely sy ny katekomenina nataonareo tany. Sy tany amin'ny fiangonanareo tany. Natao batisa tao ianao. Sy afaka etsony ianao zany. Izany ny ilanao an'ny Elia hanafaka anao. Izy rery sisa manana ny lakile, ny fahefana handrava ny fitafianao io, handrava ny famononanao io hahatonga anao lasa olom-baovao. Zay no tonga nanteny hoe aty amiko anie ny lakile. Rehefa teo afaka angenao ka aty amiko ny lakile. Tsy misy manana an'io na reto ambonin'ny tany. Za rery manana an'io. Unique zany Elia zany. Ny raha ny dada Iava sy Joshua zany. Fa fanaporofona meko anareo zao. Ndao aloha mena le teny hoe tena foanana le fisorohana. Isaia toko voalohany andin'ny 11 sy ny 13. Isaia 1, 11 de 13. Isaia 1, 11 de 13. Ohatrany tapatapaka koa ny teniko indraindray dia mazava tsara ve raha kizany aminareo any.
Esia 1:11-13. Ataoko inona ny zavatra betsaka vononareo ho fanatitra hoy ava. Efa tofoka ny ondry lahy atao fanatitra dorana sy ny saborana zanak'omby ny faho. Ary tsy hitako ny rano vatotrombo lahy sy ny any zanak'ondry. Ampiakaraka izy. Sy ny amin'ny rano io lahy, raha vao miseho anatrehako nareo, iza moa no nitady anareo anitsakitsaka ny tianjako. Aza mitondra fanatim-poana intsony fa fofona favetavetana amiko izany, amin'izay. Na ny voaloham-bolanareo sy ny sabatanareo hatrany amin'ny fihetseham-piangonanareo, tsy zakako ny fivoriana masina araroa-paratsy. Tsy mila nitsony leo be an'io za. Nanomboka teo zany dada Iavady efa miteny, tsy mety amiko tsony ty fisoroana nataonareo ty. Leo be za. Zay vao tena misy dada manana Iavany leo. Jeremia 6:20. Vanetsika amin'ny Jeremia 4:4. Andinin'ny 20. Nahoana no hitondrana didik'azo manompopona avy any Seba aho, sy veromanitra avy any amin'ny tany lavitra. Tsy sitrako ny fanatitra doranareo, ary tsy manko ny zavatra vononareo atao fanatitra. Leo be aho izy dada Iavà, tsy mety amiko ty ataonareo ty. Tsy mila ty fanatinareo ty intsony isirako tsony io. Indray ary hitindray tsika amin'ny teny manaraka. Ao amin'ny bokin'ny Isaya 6:7. Isaya 66:3. Ndeha vakitsika ty ny tena tantara ty. Ho an'ilay olona manao fanatitra zany. Foana teo zany le fanatitra ny dikan'izay. Zay mamono omby dia ohatrany mamono olona. Ay. Foana tanteraka amin'izay le fanatitra zany. Zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka vozonalika. Na iza zany olona mamono ondry manao atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozonalika. Zay manatitra fanatitra hoanina. Tizatsika. Maheno ve? Zay manatitra fanatitra hoanina dia ohatrany manatitra rakisoa. Io zany dia mametaka mihitsy iza manatitra fanatitra hoanina dia ohatra manatitra rakisoa. Ary zay mandoro didik'azo manompopona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany zany dia mametaka mihitsy hoe foana tanteraka mihitsy ny fanaovana an'le fisoronana. Tsy azo atao tsony. Ary didina voakan'ny isy ampaminany amin'izay izy hoe tsy mety tsony, tsy azo atao tsony izy. Janona amin'izay le izy. Ny mampijanona dia azo atao. Fa ny manova teny hoe ho voavaitsika ity makarisy tsy azo atao. Satria raha vao foana io zavatra io dia miditra amin'ny zavatra hafa amin'izay.
hitantsika eto izany fa raha ohatra zany jerena ny teny dia tena voasakana tanteraka amin'izay ny fanaovana fisoloana. Ary hain'izy mihinan-kavy nefa tena foana mihitsy izy, hainy mpitondra fivavahana angeny izy. Fa ny solution satria moa novainy le anarana raha Yahosoa tokony natsoina ny vadik'Andriamanitra ny Grika ny natsony, normal ny tsy foana devoly mihitsy ny sary. Ny zareo ny te-araka amin'ny devoly ihany ny tena marina le saina efa hafahafa, tsy mety nandeha tamin'ny marina. Dia hainareo tsara fa misy lalàna namena teo tsy azo ampiana tsy azo esorana. Natsofoka ny zareo tao Jesosy, naka an'io plasina fisoloana io, naka ny plasin'ilay omby osy, trany dia zavatozany natandro. Tsy hoe iza nampanao an'zareo mazany. Satria ny lalàna dia efa mametaka mihitsy tsy azo nampiana eo tsy azo esorana. Fa rehefa nyteny dada Iava hoe foana ny fisoloanareo tsy mahazo ataonareo tsony io, dikan'izay tsisy tsony ny famelan-keloka ao adalanao izay mbola mipetaka ao anatin'io système io dikan'izany. Fa ny mahiran-tsaina tany dia mahafantatra hoe misy zahatra mbola ho avy ihany zany hanoloana aty efa tsy mety tsony io. Fa ny tsy mahiran-tsaina rehetrarehetra tany dia hoe vanan Jesosy fotsiny rangaty dia vita. Tany dia io nareo mpanota mihinan-kafy mandrak'androany tsy afaka ao tsony. Ary faly be ny devoly nanipy anareo any amiely izay maty na tsipiny any amiely izay maty na tsipiny any amiely, satria tena fanoerana ny dada Iavany nataonareo. Io ny porofo io. Fa naporofona mihitsy ny meko io. Meo anazy mamarina anareo mpitondra fivavahana, mba rehefa asy eto amin'izay ny famarina anareo hoe ny be sy ny maro manerana an'izao tontolo izao. Rehefa asy ilay fanamarina anareo. Fa andrasako eo manko ilay teninareo hoe aiza ilay fanamarina anareo hoe azonareo tao hoe mampitany Jesosy Jesoa ao anatin'io rafitra io. Nefa le teny hoe aza nampiana dia aza esorana. Fa raha tonga ilay zanaky ny avo indrindra Yahosoa dia nitondra ilay atao hoe fanekena vaovao izy. Satria ny mpaminany rehetra dia nanoratra ny momba azy. Ary izy ilay natao hoe fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra. Fa raha ny didy folo dia fanekena ho an'ny Israel io. Fa Yahosoa kosa ilay maty teo amin'ny fijaliana, fanekena natao an'izao tontolo izao. Ary misy lalàna manaraka anazy, ny vavany mihitsy niara-no ny teny izay. Tandremo ny didy kosa manana didy izy ny dikan'izany. Aza kitikitianao ny didiko ny dikan'izany ozy izy. Ary fiainana mandrakizay ny didiko ny teneniny tsara mihitsy, manana ny azy manokana izy. Ary izany zao ampianariko anao zao. Zay fa dia mirazo antsika samy tainao soa, fa tsy ariariva afaka hisotra ny dada Maria ary hisotra ny Yahosoa. Dada Maria Iavao, vonjeo ny Yahosoa malalako, vonjeo ny efa tena miezaka mafy mihitsy manao izay amonjenany mba hiverenany any aminao Yahosoa, mba hitodiany makany aminao dada Maria. Ianao ny tokony ho teny io, ianao ny tokony ho fampianarana io. Anao daholo ny zavatra rehetra izay niteneniko eto. Ianao ny namorona an'izany fanahy masina izany. Ianao ny namorona ny olona. Avy aminao ny misy ny Yahosoa. Ianao koa ny nampamisy anao. Dada Iavao, nazavaiko amin'ny olombelona rehetrarehetra ny zavatra tsisy fantana, tsisy aina. Tena natoroko hatramin'ny Tsipriana. Vonjeo ny olona Yahosoa. Tena maty mihitsy ilay olona. Tena nataony devoly kilalao mihitsy ny olona 2 taona zay. Ampy izay Yahosoa. Aleo votana izay mbola azo avotana sisa. Mangataka Elia Yahosoa. Tena mba vonjeo
tompon'io le olombelona rehetrarehetra. Tena mantatra sy isaina ry andinika mba hitan'izao tena tiavana lehibe nomena izao. Yahosoa tsy maintsy tafaveriko any aminao izay voalahatra ho any aminao. Tsy maintsy hitany Elia reny. Ampy fotsiny ahavitany asany. Saotra Dada mara iava. Saotra petraka Yahosoa. Amin'ny anaranao Yahosoa nanaovana samy Kristy. Amen. Dia samy tahiny Yahosoa ho amin'ny fiarahantsika amin'ny rapitsindeha no matao arany.